lalina sy azo tsapaintana namono fanehoan-kevitra izay nambarany Andriamatoa tahina Razafinjoelina mila fahasahina tsara ny fanovana ho tahina Razafinjoelina. Ny tahotra no mahatonga antsika hifaninana fa tsy fanampy, mila fifampitokisana ny fiarah-miasa satria izany malagasy miarah-miasa izany ny fototry ny fandrosoana hoe izy hatrany. Nambarany ihany koa fa ny tahotra no mahatonga antsika tsy samiova fa mijanona ho mpitsara mandrakariva, mila fahasahina tsara ny fanovana fa raha tsy izany dia tsy miala amin'ny mahazatra isika. Mila fifaliana izay miteraka fanantenana ihany koa ny fandrosoana fa ny olona be ahiahy dia tsy ho afaka hivoatra ho hitahina Razafinjoelina tao anatin'ny pejiny. Gasikara fensoa ilay ministry ny serasera sy ny kolotsaina sady mpitondra tenin'ny gouvernemanta moa dia nitondra teny fampiononana ho an'ny Ramatoa Kristina Razanamasoa izay mivady sy ny fianakaviamben'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ary nivovonana mouvement Gasikara ho izy dia mamanga amin'ny fahoriana lalina ary mitondra teny fiarah-mioro ho an'ny Ramatoa ministry ny raharaham-bahiny tsy iza moa izany fa Ramatoa Kristina Razanamasoa. Mirary fiononana ihany koa ho an'ny fianakavianany iray manontolo manoloana izao famoizana ny vady andefimandriny izao. Mirary fiononana feno sy hery ho anao tompoko sy ho anareo fianakaviana rehetra amin'izao fotoan-tsarotra lalovana izao, miombona tanteraka amin'izao fotoan-tsarotra sy alahelo lehibe izao ho hafatry ny ministry ny serasera Andriamatoa Gasikara Fensoa izay miantefa amin'ny ministry ny raharaham-bahiny tsy iza moa izany fa Ramatoa Kristina Razanamasoa. Fa Andriamatoa ministry ralitera kosa dia nilaza mazava tamin'ny fahatsoram-pony hoe izahay dia notezaina tamin'ny kolotsaina anglophone ny asa mandeha aloha vao miresaka. Tsy mampaninona ireny tsikera sy fanaratsiana endrika ivelany nahatra tamiko ireny, nisy mihitsy azy solom-bavambahoaka ny laza fa raha izao poziko zao dia tsy ahavaha ny olany herinaratra na oviana. Oka isika hiala amin'ny toetsaina amin'ny tsara ivelany, oka isika hifampitsara amin'ny asa vita sy ny vokatra irery ihany. Nambarany ihany koa ny hoe tokony manova toetsaina isika, toetsaina mifototra amin'ny fitiavana miasa sy mikendry vokatra mahasoa. Rehefa mifarimbona sy miasa miaraka ary mifanohana isika malagasy dia mahavita manova amin'ny tsara kokoa. Koa dia mirary fety sambatra ho atsika tsirairay avy hoy ny ministra Litera. Andriamatoa FLEURY Rakotomalala moa dia nampiatsiahany zavatra izay nolazainy tamin'ny filohan'ny Repoblika teo aloha tsy iza moa izany fa Andrinirina Rajoelina. Nampiatsiaha ihany koa ny zavatra izay nambarany Andriamatoa Mamy Ravatomanga sy ny General Bomba sy ireo rehetra izay pomba fitondrana teo aloha. Tsy hoe tonga lafatra akory sanatria hoy izy fa milaza ny zavatra marina, milaza ny zavatra hitany ihany koa sady ny fomba fiteny malagasy raha teo moa dia milaza mazava manao hoe aleo lavitra mananatranatra ka mety hanananatsiny toy izay latsainenina hoe tahaka izay nanariko ianao tamin'iny. Ianareo manenjika olona izay averinareo ratsy hoy izy tsy mampaninona fa sao lahy dia manenjika olona mba hanafina ny zavatra ratsy izay ataonareo fa ny zava-doza no ateraka izany ary tsy maintsy betesin'Andriamanitra ianareo hoy FLEURY Rakotomalala. Atreamako ny teneniko tamin-dralahy Andriamatoa andro Rajoelina ianao manendrika ny ratsy aneo azy eritreretinao ratsy tsy maninona. Mamy Ravatomanga ianao manendrika ny ratsy ane izay eritreretinao ratsy tsy maninona. Fa zao ateneniko anareo, raha ohatra ianao mpanao ratsy, raha ohatra nareo mpanao ratsy lavitra noho ireo olona endrehanareo reo, dia za miteny anareo fa tena ataon'Andriamanitra mahita ny Jakoba nareo. Tena teneniko anareo zany fa ataon'Andriamanitra mahita lozo nareo. Raha mba hoe madio ny tananareo, raha hoe tena nasainy tokoa nareo aisa INT ka manadio ny tanàna dia manaiky aho fa nareo neo tsy madio tsy madio ny anareo ahy. 7 faingo 7 isan-jato nareo reo maloto dolo. Ka raha ohatra nareo maloto manana afenina ce n'est qu'une question de temps ne zany dia ho hitan'ny olona hoe inona aby ny ratsy tena nataonareo. Ary azadininareo fa io malagasy io mahita ny rehetrarehetra ho fa mody mifanina aloha akipy ny masony sao hitanareo hoe nahita izy dia izy ndray migadrenareo mody mendrika mody tsy hita
Fijangajangana eran'ny tanàna ataonareo io eraky ny paleo eraky ny ministera. Ianareo fa dia mieritreritra fa dia vahoaka tsy mahita an'io, Andriamanitra tsy mahita an'io zavatra ataonareo io. Nefa nareo tsy sasatra managadra ny ory. Tateo aoriana moa maty tany ampigadrana idony. Fa zavatra nataon'izy ireo lahy dia hoe tsy fotony hono. Fa oranga tio isy fifotsiny ndray taminareo miteny hoe avao io dia mivoaka hoa. Reny zavatra reny mafy, ary tena mafy tamin'ny malagasy. Ary bomba hoa. Ianao efa retraité. Inona ny tonatonananao any amin'ny kany miaramila any? Mandeha manome baiko. Sady izao anao mody manao sport. Efa fantatra ny nitetika eo aho e. Nitazona foana ny pouvoiranao amin'ireo tafika ireo. Ary ny olona zay tratranao tsisy amelanao. Zao ny teneniko anao ary bomba. Rehefa raiky zany tokoa, ianao tsy tafatsoka ao fa reo olon'ireo tafatsoka. Dia ahoana ianao amin'izay fotoana izay hoa? Taraiky azizy eo anao mba manova raha ty mety hoa. Ianao anompo ny andro radiolonao fa tsy mifirenena ny tomponao deterenao mafy ohatran'io dia vahoaka. Fa ianao mafy be ohatrany eo anao afaka izy io maritra mandrakizay ka io fitondrana io hitanareo reny opaopa nataony anarena. Sy ny karazany resaka tsotra tsara manitsy hoe ohatran'izao ny tokony fitondran-teny ao anatin'izany atao hoe mitondra fanjakana. Aza mitonantonana hitondra fanjakana raha manana madilana hotetenina, zany hoe misy ratsy afenina. Fa io tsy maintsy mipotro à tout moment, à n'importe quel moment, au moment où on l'attend le moins. Potra daholo ny zavatra rehetra. Bilan zany sady izy teo prospective zany. Azo raisina ny amin'ny hoavy koa zany satria nambarany Andriamatoa FLEURY rakoto malala ihany koa fa ny filoha Andrajoelina dia tokony havita zavatra be tebe fa ny olona manodidina azy dia mihevitena ho mafy be daholo. Nefa izy ireo dia tsy mafy fa ny filoha Andrajoelina no mahamafy azy. Tsy ilaza fotsiny afa-tsy Ramatoa LALATINY rakotondrazafy izay nilaza fa ho tena mafy tanteraka tamin'ny fitondrana Andrajoelina. Nefa rehefa tsy teo intsony ny filoha Andrajoelina dia tsy refe intsony i LALATINY rakotondrazafy. Tao ny teneniko ny tamin'ny Andriamatoa Andrajoelina tamin'izany andro any. Ianao tokony havita zavatra anao. Fa ny olona manodidina anao lasa mafy be daholo. Dia nefa tsy fantatrao ianao mamafy be andreo. Asoro amin'ny fitondrana ane raha olona eo, ohatra fotsiny teneniko anao i LALATINY eo. Asoro amin'ny ministera eo, gouvernemanta ditanao. Malemy, ohatrany akoho kely voakapoka, ary tsy samy tabataba-tsony eo. Nefa io anisan'ny olona mandoto ny fitondrana ao. Very tafatsoka, aiza izy zao. Tsoka. Aiza izy zao. Nangina tanteraka. Ny afantarana ny olona tena hoe mafy ao anatin'izany atao hoe politika. Dia anivelany izy no miteny. Anivelan'ny politika zany ao ivelan'ny le sehatry ny fitondrana. Rehefa tsy manana fitondrana izy. Eo no afantarana azy tena endrina ary mahasarika vahoaka. Ny zavatra teneny ny zavatra rassembleur. Ny zavatra teneny ny percutant. Ny zavatra teneny ny pertinent. Ary verifie fa misy rehefa avy eo. Fa tsy miteniteny foana kokoa. Miteniteny foana koa. Misy mafy be, tena misy mafy be. Tena teneniko anareo zany.
Ary isaky ny fitondrana dia tsy maintsy misy olona foana mafy be. Bon, ka iny hoe mafy be sy ny karazany iny zany symbolisena olona anankiroa. Telo ny tena marina. Andriamatoa andro rajelona. Rehefa mibataina atao Madagasikara izy dia numéro AKORY. Mamenatra ne zany. Numéro AKORY nitondra anazy niala teo Ivato, tao Sainte Marie. Andriamatoa mamy RAVATOMANGA. Mafy be koa zany. Tsy izay tsy natahotra zany. Na izara koto malala raha taty andafisaky vitany. Tena miteny anareo an'izany za tsy miteny hoe mafy be fa raha tsy mba hoe tena mba ohatran'izay koa. Tena saky vitany fa convoqué tany amin'ny polisy mipiraka ty. Tribunaly tsy lazaina intsony mbola misy tribunaly anankiroa ao. Saky vitany. Ino moa ny fampitsiahivana izay nambarany Andriamatoa FLEURY Rakotomalala ny mikasika ny fitondrana teo aloha, ny fitondrana izay tena anisan'ny natanjaka tamin'izany fotoana izany. Fa ny mikasika ny fahasalamana kosa dia tafiakatra 40 ny olona tratran'ny variole du singe ao Mahajanga, miisa 40 ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimokaritina variole du singe ao Mahajanga. Misy vehivavy bevoka 3 volana amin'ny ireo marary raha ny nambarany tompon'andraikitra ao Boeny. Resy ny fanjakana antanana ny fitsaboana ireo marary ireo. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany heno hatramin'ny farany, ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy. Zay fa tsy halavena ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ry tompoko lahy, veloma tompoko vavy.